C'est une manifestation le 27 et tout, hein, sur Paris. Du coup, Tungava Maro, diaspora. J'invite aussi toutes les partis politiques à venir ce jour-là aussi. Parce que, en fait, c'est juste pour montrer à Malakas, nous sommes avec eux. Mais si on a faillu manifestation à toi amni Sapoutio, am le 27 io, misy antony. Misy moment i montré na hoe manana soutien tsika sotonevatsika baba. Sotonevatsika ny olona rehetrarehetra zay miady any Madagascar. Aussi fatako fa tsika tia diaspora ko efa leo efa tia tsika be, efa tia tsangana be sy efa tia hanao zavatra ko. Donc c'est le moment. Tany misy fotoana daholo zany zavatra rehetrarehetra de c'est le moment. C'est le moment d'être avec nos frères et sœurs en étant-drazana. J'appelle ni copains, copines, ni frères et sœurs, tout le monde misina itsangana aminy 27 io. Tenengo hoe tatara fona ho any no mitsara atsika. De ny tatara no itsara atsika. J'appelle aussi à la solidarité. Rehefa ohatra zao hoe misy zavatra ohatr'izay, de mba na de 1 euro fotsiny ara amenareo Tanao rehefa manao cagnotte ny olona, na de 1 euro fotsiny ara no menareo de je vous conseille satria ny zavatra constatetsika na de miety ara tsy mendry le andry Rajoelina ny vahoaka, na de taolana ara zany tsy azo ny vahoaka tsony. Zareo zany tena hoe alain-jareo sy paran-jareo ny entreprise malagasy na entreprise zay tareo mandroso rehetrarehetra de pehan-jareo daholo. Sy paran-jareo daholo ny fanana malagasy jereo ny situation tsika zany manana jiro sy rano zany. Besoin fondamental zany, droit fondamental tsika zany ny ananatsika ny jiro sy ny rano. Nefa tsy omeny ny mpitondra atsika. Ny zareo mianao anatin'ny opulence, mianao anatin'ny arena be, mandany ny volan'ny publika, surtout qu'ala miala Rajoelina. Teneniko anareo hoe rehefa tonga aty andafy, sa mananamana miasa ao anatin'le tsy voatery hoe gasy. Tonga de teneniko anareo am'ireny grande maison reny. Fa tena miteny mihitsy hoe tena vaky vava mihitsy hoe manidy idiny mihitsy reny grande maison reny. Fa izy zany tonga de midy ho azy. Le izy ividanany any dépenser ny vola amin'ny malagasy. Kala miala Rajoelina io. Jereo nefa tsika malagasy plus ça avance, plus mahantra kely tsika. Tena be de be zao ny olona maty anohanana iny andalana. Be de be ny maty anohanana iny andalana. Bonjour là Antoinienne, coucou Andarakoutarvelo. Be de be ny maty anohanana iny andalana. C'est pour ça que je vous dis, amin'ny 27 io, diaspora, tena miantso anareo hoe tongava amin'io. Mba hanondro hoe tsika ne ka hiaraka ary asa hitsangana. Jereo ny jeunesse népalais, génération Z népalais, tsisy olona mihitsy hoe manana tanjaka zany zareo, tsisy olona mihitsy mitondra anjareo, ça c'est organisé sur les réseaux sociaux. Nefa vitan'ny zareo, tsy haiko nareo na mahita ny tena hoe situation ny Népal mitovy amin'ny situation antsika Madagascar. C'est-à-dire ny jeunesse tsy manana asa, ny jeunesse tsy manana perspective d'avenir, tsy manana futur. Ny jeunesse efa fantatra ny tanora rehetrarehetra hoe ny Madagascar de lasa tombeau. Tanareo lasa fasana. Fafatesana no miandry ny tanora rehetrarehetra rehefa mijanao Madagascar. Tsy manana perspective mihitsy ny d'avenir, tsy manana perspective koa anaovana zavatra. Ny éducation efa ampitehan'le andry. Tout est poudre qu'au Madagascar,
fandraro ihany a no miprofite. En l'espace de 16 ans ve, tenareo normal la hoe, autoroute ny vilambilan'oatra zao no mba vita. En espace de 16 ans, ni Jirama en pleine détresse, c'est-à-dire hoe, tena hoe letika. Tanareo no ohatrany sambo letika reny a, tsisy zavatra sauvena tsony. Mbola vita le Andry Rajoelina mbola mampiditra tsosy hitondra an'le Jirama. Fa tsy eo gasy no mitondra an'le Jirama. Io koa mbola zavatra hafa koa io. Ny besoin fondamental atsika tsy hainjareo ny répondre. Zany service public zay na ny zavatra ary no matoa misy ny service public, matoa misy a ny na hoe entreprise en délégation de service public de tsy maintsy hoe manome service à la population. Tsy maintsy hoe manampy ny vahoaka. Tsy zavatra hoe izy ara nanome anay an'izao. Raha ohatra nareo tena hoe mahita ny hoe système mihodina zany de ny service public no ny impoantsika no mahatonga anazy mihodina. No ny impoantsika mbola ny impoantsika manome vola an'le Andry Rajoelina, ny impoantsika no mamelona an'le fianakavian'ny Andry Rajoelina, mbola ny impoantsika koa sy ny arenan'ny Madagasikara no mamelona an'ireo olona ao anaty gouvernement reo. Reo zany tokony manana tena hoe manana tsy tokony fa hoe manana obligation amerina zany amin'ny vahoaka tsy naveriny. Potehany daholo zay entreprise ny gasy rehetrarehetra sy zay entreprise kely miakatra. Potehany daholo ny vahoaka malagasy rehetrarehetra amin'ny fanapahana ny électricité sy rano fotsiny. Tonga de toucher un secteur des plus grands secteurs d'activité, c'est-à-dire le tourisme, zay mamela ny ao Madagasikara ao ni agriculture foko reo grand secteur réunion Madagascar nefa zereo ni industrie mbola on n'est pas dans la phase d'industrialisation tsika misy ana fa c'est pas propre azonareo tiky tenena. Donc à un moment donné il faut savoir s'unir. Raha nareo nahita zako tsy mipeka an'le koto tsony tsy hoe za namana na tsy namany fa zako tena miteny hoe aleoko mi se concentrer amin'ny zavatra goavana toy izay hoe ady eto amin'ny tambazotra eto. Il fait partie des opposants politiques, donc je le touche pas. Raha nareo na remarque satria il faut que ça commence par nous ny resaka hoe solidarité. De raha nareo koa ma remarque efa volana maromaro ngamba nareo na remarque hoe fa ny poste Fanirso na ny poste ny MRF na ny poste ny Joachim na ny poste ny rehetrarehetra tsy hoe alaiko oatra fotsiny ndray moa za rehefa raha tsy hoe anao ina moa tsika tenena anao commentaire en vidéo zay ho alaiko fa alefako foana ny source hoe io fa tany amin'ny Fanirso nangalaiko anazy na io fa tarina nangalaiko anazy. C'est pour dire hoe zay on est unis. C'est ça nefa miaraka. De nous en tant que peuple tokony miaraka amizay. Iso miteny atsika hoe ola anaky 5 sy 3 fotsiny eo amin'ny tambazotra. Ok, on est d'accord. Zay 5 sy 3 fa zay mahay mirahina. De fantatry nareo koa hoe tsy 5 sy 3 fotsiny tsontsika zao no miteny an'io zavatra hoe tsy normal la situation Madagascar efa firtaona zay tsika depuis que les Andry Rajoelina nitondra sady tsisy électricité ny tsisy jiro. Tratra ny délestage kely tadidinareo tsara tamin'ny reine ny Rajaonarimampianina tratra efa tonga de hoe asorina efa tonga de nanao ny roso no mivoaka anany de hoe analana azy hoe démission tadidinareo reny tratra ny délestage kely fotsiny zao nefa monnaie courante le délestage. Ny zavatra tamin'ny Rajaonarimampianina koa efa nitedaviny mihitsy hoe raha hery tamin'ireny de tena hoe ny butiny zany hampiakatra ny société Jirama. De tsy nitohizin'le Andry Rajoelina zay zavatra vitan'ny Rajaonarimampianina no ny inauguren'le Andry Rajoelina fa ny zavatra tamin'ny 5 ans le nataon'le Andry Rajoelina zany no mondany. Téléphérique anankiray autoroute 8 km. Io téléphérique io tsy mandeha isan'andro mandeha amin'ny ora tsy vitsivitsy ndraindray miantona ndraindray tsy mandeha mihitsy.
je rigole jaune, mais c'est la vérité. Zay zavatra ninauguren'le andretraretra tam'ireny a, de zavatra asan'le Rajaonary Mampianina. Rajaonary Mampianina angambany hoe, c'était pas un bon communicant, mais par contre, c'était un bon gestionnaire. Il a fait de l'éco-gestion. Donc, tonga de hitany olona rehefa manao gestion, tonga de fantatranareo hoe c'est quelqu'un de bon. Azonareo ny voany. Fa tsy même resaka. De nanana an'le vadiny be oeraoera iny moa de manana azy gety. Satria vao tapohany vola de manao an'ireny. Mais ça c'est une leçon pour tous. Rehefa miakatra ambony pouvoir eo tsisy oeraoera-po reo. Fa mampiasa ny atidohana de mampiakatra ny firenena ny andanany eo. Fa il faut qu'on soit solidaire. Tena hoe mila solidarité totale. Hatrany ambony ka hatrany ambany. Madagascar au du nord au sud, d'est en ouest. Il faut qu'on soit solidaire. Raha tsika no te hiala amin'io fahafatesana isan'andro io. De manomboka amin'ny malala an'io gouvernement tsisy ilana azy io. De atapahana hatrany amin'ny lohany le Andry Rajoelina. Tsisy avenir ny jeunesse malagasy. Fasana no miandry anazy de fahafatesana. Tsy haiko nareo na maremarka na bandikely mivoaka boaty raha de tsy maintsy misy basy na mila taseur satria ny insécurité miraignina koa satria ny polisy tsy manao ny asany miaro ny vahoaka fa miaro ny mpanambola. Et c'est très flagrant sy miaro ny antereken. Ny zavatra hitantsika koa de le mpamoretana nataon'le Andry amoretana antsika. Efa manomboka be de be koa tsy te hiaraka amintsony. Je fais ce live là parce que c'est important nous hoe inona ny chemin nataontsika de inona ny zavatra hitantsika de inona no zavatra ny constatentsika. Hitanareo le parachutiste anankitelo reny c'était des officiers. C'était pas des généraux, je sais pas si c'était des colonels maximum angamany gradany reny. Mais c'était des officiers. Dikan'izany efa misy gronde ao anatiny na gendarmerie na force armée ao anatiny ao dikan'izany efa tsy ahoana reny dikan'ny gronde amin'ny any efa misy tsy manaiky ny aminona vahoaka ao. Zay ny dikany. De zay natonga an'le mody hoe reny parachutiste reny rehefa ohatra reny mody hoe accident olona anankitelo be zao no maty amin'ny accident na parachutiste de coupe-nareo zay fa élimination. Élimination avy any ambony paiko avy any ambony no maelimine an'ireny. Dikan'izany de efa miosongozona zany ny ao anatin'ny ny eritreretin'le Andry hiaro anazy efa miosongozona ary tadidio fa mananamana reny olona reny sy manana havana ary reny namany sy havana reny be de be ny koa be de be ny anaraka an'le Andry Rajoelina de be de be koa efa anao dissidence contre anazy. De tadidio tsara fa rehefa force armée no miala amin'ny olona mpitondra ohatra reny de efa miosongozona zay amin'ny place. De rehefa hitanareo amin'le élimination directe le taloha mantsy mbola hoe nenjerany azo ny tariny mbola natao aty arindrina natao masikena fa ty tsy afaka masikena tsony satria efa trop flagrant ny élimination. De mody ovana sisy ovana sa fa élimination reny. Tsy olona au gradé satria ny au gradé mbola miprotéger amin'ny placeny. Raha nareo ny eritratra hoe général nareo niaraka aminareo non. Voilà. Ndry manja marina mihitsy merci ndre. Donc mila solidarité amin'izay tsika. Mila miaraka. De raha ohatra zay hoe samatsy manao ny cagnotte basculaire. Tenengo nareo fa namako daholo mbola manome ana esana andefasana any. De za koa mametraka vola amin'ny paosiko andefasako any. Fa tsika malagasy surtout de la diaspora rehefa ohatra nareo mahita cagnotte hoe basculaire azo eritreretinareo hoe tsisy dikany na hoe cagnotte ny faniriso hoe évacuation sanitaire zavatra tena miodina
ho an'ny olona direct, ho an'le zaza direct mihitsy ny cagnotte nampiasaina iny fa tsy hoe nahodina na ohatra zany satria mila mihodina mila ina moa tiako tenena mandroso amin'ny fahazavana amin'izay fa tsy miodikodina ohatrao ny zavatra rehetrarehetra fa tsy mila mazava, mila transparence. De raha nareo mahita fa na de ny question-ny aide tany mananjara sio tamin'ireny resaka mahay reny vary masaka amin'ny Leandre Rajoelina isany s'organiser mbola ny diaspora sy ny fianakaviana tao mananjara tao no s'organiser de raha hitanareo tsara fa le député teneniny tsirairay hoe isany nanome vola ohatrinona niditra tao de ho teneniny anareo koa hoe ohatr'izao nampiasaina anazy. Azonareo mila transparence amin'izay zany ty zavatra ty. Raha tsika ny te handeha de mila transparence amin'ny rehetrarehetra, tsy misy zavatra tokony hafenina intsony raha tsika ny te handroso. De tsy maintsy hoe miaraka. Ny olona teleferika zany ny atao fitaovam-pitaterana eny amin'ny tembon'ahitra zay. Donc marina délestage tsy resaka délestage tsony io fa tena hoe suppression any vahoaka malagasy no tetavan'ny Leandre Rajoelina. Efa noteneniko anareo fa tena raha nareo mahafantatra ça me fait mal au cœur, mararo ny foko mahita olona lehibe tsy afaka miaina, tsy afaka maka retraite satria tsisy vola. 2000 ariary ve no iainany, 2000 ariary isa raha mbola manampy raha ohatra misy iana de mbola apiny le olona nefa 2000 ariary zany eritreretinareo tsara fa ny clan bary no efa 6000 ariary. Efa hoe en dessous du seuil de pauvreté mihitsy zany tena ny farany ambany zany. De andravatrano enoy tsara tany Nepal ndravanonjareo ny tranony ministre, tranony président, ny parlement Dorandry Zala fa ny ampitsin'iny zareo rehefa vita ny manifestation sy vita daholo ny révolution de nidina daholo ny jeunesse népalais nanadio. Et de toute façon il faut rehefa ohatra hoe gouvernement manitra il faut passer au Karcher. Tanareo ny discours de Sarkozy hoe ça on va aller passer au Karcher. Ce sera la même chose. Ce sera la même chose qui va se passer. Mitovy il faut passer au Karcher. Mila diovina. Azonao? De rehefa nenao no mieritreritra hoe anapotika sy anana de tsy maintsy hoe mila diovina foana de tsy maintsy hoe misy olona foana. Hitanareo misy faky foana zany mialy. Et c'est là les facs ils vont dégager. Ndrendray ny fako any Madagascar moa fantatratsika hoana ny fanaovana anazy ny aty andafy ko au Karcher fa ny Madagascar moa hoana fana dorana ao atokotany. Barbecue kobonareo trop. Ny olana aky de zavatra tsy miaiky daholo ny vonjeny jojo zavatra tena tokony nareo hoe jereo fotsiny vary masaka nomeny Leandre Rajoelina tamin'ny mahay mananjary vary masaka. Tsy haiko nareo na mahita an'le zavatra hoe vary masaka c'est une solution à Leandre Rajoelina zay aty avec le peu de moyens qu'on a tsy vary masaka nomenay fa vola. Kombonareo ve enao ve afantatra ny besoin any collectivité hoe ny mairie antrareo inona zavatra tsara indrindra hoe efficace indrindra tsy ny dotation fa vary masaka pour nomeny kindindreniny. Pareil Dorandry zareo ny tsena sabotsy tsy tonga tany amin'ny vahoaka, tsy tonga tany amin'ny tompontsena akory ny zay ny mipetraka atao an-tsena zay mivarotra atao an-tsena sabotsy tao
ny vola. Azonareo tiky tenena ny indemnité tsy tonga amin'ny fanampiana. Tsy tonga ny mananjary koa ny fanampiana fa mbola ny diaspora, de mbola ny opposition no mbola misorganiser anampy ny vahoaka. De mbola tsy takatra anareo ihany ve? Hoe inona ny problème? De nareo hoe mbola anaiky ihany. Sa tena hoe tia fa vonoy am'izay fa tia fa akofa ataovy sorony e. Zay. Miety raha tsy mena anareo. Mipoto mofa raha tsy mena anareo. De inona no mbola endrasana amin'ny gouvernement tsy ame avenir fa fahafatesana ho an'ny tanora. Inona? Tena fanambanina antsika vahoaka tambahoaka. Fanambanina antsika ny fanaovana ireny. Fanambanina ny atambahoaka no varimasaka pour ny modomena pour. Ça c'est de l'irrespect pour le peuple tambahoaka. Tambahoaka manka ny sitrika tany ça s'est reculé à Mananjary. Ça fait partie de mes ancêtres. Ça va être si important no maika azy. Tena en souffrance, trop de souffrance, mihitsy ny any fa zany hoe eo reo lasa tototra saina ve miaina amin'ny zavatra misy mampalahelo. Tena mampalahelo be. C'est une situation insupportable. C'est une situation tena hoe mandratra fo. Voyez? Je sais pas, moi j'imagine, oui, ça, tsy manana rano, tsy manana jiro. Je me tourne vers mes compatriotes de la diaspora. Tsy manana rano, tsy manana jiro nareo. Est-ce que vous imaginez comment vivre? Hitanareo ve hoe ahoana zany fiainana tsisy rano sy tsisy jiro zany? Tsy afaka misasafory amin'ny à n'importe quel moment. Tsy afaka maka douche. Tsy afaka jereo fotsiny. Là, j'ai ma lumière. Tsy afaka mampirehatra jiro. Tsy afaka manao zavatra rehetrarehetra. Ce sont des besoins fondamentaux amitsika, normal be amitsika le izy. Fa any Madagascar, sarotra be mahazo an'izany. Il faut savoir être solidaire avec ses cousins, ses cousines, ses frères, ses sœurs. Ses amis, fihavanana. De manomboka amitsika. Zay ny tenenako hoe, am le 27 septembre à 15h, on sera devant l'ambassade. Voilà. De tonga afa daholo. Ça va être très 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 ty combat ty tena hoe sa combat sarotra indrindra. Fa mino fa zany zavatra hitako jeunesse efa manomboka amin'ny teny efa manomboka leo. Raha nareo mahita ny zavatra tenen'ny jeunesse. Indray za teo ske asa manimba tena amin'izany ianao. Fa misy sa mandefa anaty message aty hoe me basy de tifiriko any de vonoko any. C'est parce qu'ils ont rien à perdre. Azonareo tiky tenena. Le gouvernement traditionnel ne répond pas aux besoins de la population, ne répond pas aux besoins de la jeunesse, de la vieillesse, de chaque trouche de la population et de chaque branche de la population. Si Mamé, il ne satisfait pas le peuple des services publics et défaillant comme ça, c'est de la faute du gouvernement. Et quand c'est de la faute du gouvernement, il faut dégager. Les services publics, tsy mamé anao ny zavatra tianao tsy mamé amin'ny vahoaka ny besoin fondamental sy ny fandrosoana. Satria ny service public inona moa ny tena asany mamé service. Azonareo mamé service any vahoaka. Mamé service any hatrany amin'ny zazakely. Any amin'ny tanora. Any amin'ny olon-dehibe sy any amin'ny be antitra.
Mamme service à tous les acteurs économiques. C'est un service public. Tigansani, raïnom manao société. De tu m'as mettre à dispositif, visa à perdre en société, non, que ce soit artisans ou que ce soit des entrepreneurs. Nefa tsana natondrareo fa vo miakatra kely ny entrepreneur de potehany. Enao rehefa tafiakatra rehefa ohatra enao efa sarotra be taminao nahazo diplôma, vo mahazo diplôma kely enao de na ny diplômanao koa na angalariny le zanakam-panakarena de enao tsy azo an'le diplôma mihitsiny. Na de nianatra be takin'inona renao plus tsisy égalité de chance ny zanakam-panakarena na de mitango volopory fotsiny ao ampianarana de mahazo an'le diplôma nefa enao no miketrika anazy ketrika an'iny de notinao ny avadika ny omena an'iny satria misy ny risoriso. Tsisy égalité de chance zany nefa ny zavatra antanina un service public, c'est l'égalité, l'équité de traitement. Dikan'izany hoe mitovy daholo ny traitement ataonao na mpanakarena io na mahantra. Tsy zavatra tsy hitatsika mihitsy zany ao anaty administration publique. Zany rehetrarehetra zany mila ovana daholo. De mila mitsangantsika de mila koa tsika manondro an'ny vahoaka malagasy hoe fantatry anareo fa mijaly fa zay mitsangana ho anareo. Moi je suis là tous les mois. Tous les mois ça manao manifestation any amin'ny ambassade. Tsy tian'ireo olo amin'ny ambassade mihitsy halany. Tsy tatony zareo mahita ana eo za olona anankiray anankiroa zany. De les mamans de zay matratra une trentaine de temps en temps. De raha matoa daholo vehivavy daholo no tena mitsangana, tsy hitanay ny tabory, tsy hitanay ny lehilahy. Raha maro koa oui. Fa zavatra hitako efa mitovy ny régime monarchique fa ampiavaka kely azy hoe tsisy andeha volay. Efa misy any io c'est l'esclavagisme déguisé qu'il est en train de placer à Madagascar. Rehefa nareo zay manomboka matahotra nareo miondrika amin'ny vazaha, mbola hitanareo mbola miondrika amin'ny vazaha nareo, mbola ao zany le izy. C'est la colonisation. Mbola miondrika amin'ireo fatikaranareo nareo, mbola ao zany. Miondrika amin'ireo fatsinoranareo, mbola ao zany le izy. Rehefa nareo tsy miondrika antsony fa mitovy aminazy, eny andalana, mizesta afaka mizesta mitondra amin'ny tomobile nareo zany, eo vo miova le donne. Nefa mitovy nareo amin'ireny. Areny ara normalement vahiny ny taninareo tsy tokony ambany, tsy tokony amboninareo mihitsy. Aty andafy ianao vahiny zako métisse raha. Je suis pas considéré hoe tena vazaha. Za métisse. Tsy considéré zareo mihitsy satria ny lokonao no mitondra hoe ianao mainty. Ianao émigré. Esa enao reo amteny ohatra zao hoe surtout ianao te hizesta hoe mais moi je suis parisienne, je viens de Paris, je suis française. Oui mais d'où? Quelles sont tes vraies origines? Dès que tu as ce faciès là. Ansonareo tiako tenenina. Nefa tsika any Madagascar reo fotsipory reo de reo karanapory reo de reo sinopory reo no manjaka amin'ny tanitsika. Est-ce que c'est normal? De rehefa tsisy an'izay tsony tsisy ambony tsisy ambany tsony de eo ianao zay vao mahita hoe tsisy tsony ny fanandevozana. C'est tout. Fa maro ny gasy mahay manamboatra basy. Milay zany. Tena efa misy zany eto fa ny fomba anehoana azy fotsiny no tsy mitovy amin'ny fahiny. Amin'ny fahiny. Zay mihitsy. Donc mahay za mitsangana. Je suis désolée, marary ny tendako je suis fatiguée aussi en même temps. Fa zay mila teneniko anareo zay zavatra zay nous on soutient Baba. Tena hoe soutenir anazy jusqu'au bout. Mais il faut faire bloc maintenant. Mafia ny en face tsika de tsy maintsy hoe misy zavatra anafona
tsy maintsy hoe famonoa ny olona efa PTP. Ny olona rehetrarehetra na migadra na maty na migadra na maty na alefa any amin'ny hôpitaly psikiatrika izay miteny rehetrarehetra dia tiany no vonoana daholo. Fa tsika tsy ho voavoniny daholo raha tsika miara-mitsangana. Voilà. Il faut qu'on soit ensemble, hein. Il faut qu'on ait cet objectif-là de dégager ce gouvernement et de dégager toutes les personnes qui ont été là. Il faut aussi supprimer cette dynastie politique. Ça ne tena nareo hoe dynastie politique io nefa ça congréné, ça tué, efa simba ny fomba fisaina an'le mpitondra politique atsika ka mila ofana. Il faut de nouveaux visages. Mila tarehy vaovao, mila mpitondra vaovao de mila manana confiance amin'ny génération, mila manana confiance en jeunesse. Parce que c'est avec la jeunesse qu'on va construire. Ny zavatra hitatsika reo antitra reo na reo maniny tantsika daholo. Tsika mbola manana an'izay espoir zay sy zay feu patriotisme amin'ny fitiavana tanindrazana no apakatra ny tanindrazana io. Donc c'est faut la volonté de tout le monde. Tsika tsirairay avy mila miara-mirahina. Dikan'izany mila hitany any Madagasikara hoe tsy ny anterekelitsika intsony ny tediavintsika fa tsika diaspora koa mavita mijery manana altruisme. Raha tsika rehetrarehetra no manao manifestation eo rekisa tsisy afaka mihitsy hoe pourquoi bloquer ny amin'ny aéroport na ny herim-pamoretana ka tsy afaka tsy ho be dia be no tsika. Ny herim-pamoretana anara efa be dia be koa nefa tsy manaiky. Zay no lesona androany. Mety misy zavatra misy ny maty fa raha miaraka daholo afaka tsika sy zay mihitsiny. Kokoa ndry manao vava ao ange herbe molotra sy le avokoa hoe zay mitarika olona eny Ambohinjatovo hony de tsy tompo nantoka hony izy alefasiny. Teneniko zavatra ndry 33 morts tao Ambohimalaza. Responsabilité en gouvernement malagasy. Responsabilité an'ny resaka menaka méthanol sy ny botulisme. C'est responsabilité à ministère de la santé sy du commerce. Si ny olona nanao transaction tamin'le olona tany Dubai. Responsabilité an'ireny. Tsy maintsy hoe ny zavatra tediavany de raha latsaka. De alao misy raha latsaka. Comme ça la boucle est bouclée. Fa ny zavatra atao fotsiny tsy ny raha nareo ny aza latsaka, ny nareo aza latsaka. Fa le herim-pamoretana eo amin'ny fasy efa fantatrinareo io fa tsy mirespecter ny droit humain. Nanao menace de mort ny Gaël Borgia. Ny olona rehetrarehetra zany tanareo rehefa ohatra zao hoe ny communauté internationale efa tsy miaraka aminao tsony. Le Andry Rajoelina nefa tsy miaraka aminy ny communauté internationale. Amin'ny resaka boina 777 io ne. Ny FBI ne tonga mandondona amin'ny olona zay miaraka zay mikotoyer an'ireny olona rehetrarehetra reny de tonga avy any FBI ny tranony. Tsy haiko na kobonareo hoe ny FBI mihitsy no mihetsika. Ils ont des problèmes très graves, problème mangeza be grave nen'le Ravatomanga. Ilo no afaka ina satria nanavitra ny Ragosina. Fa ndrikala rena matoa izy mitsoka te hitsoka ny Chine sy ny tariny io ndrikala lalatina manafitavitra ny tenany izy fa reny ao anatiny ao daholo fangarongaro ao anatiny ao daholo ny Leandro Rajoelina aoko nga io avelany FBI mandeha fotsiny ohatr' zao olona tondrombelona reo. Et là, je regarde avec vraiment grande condescendance. Parce que c'est une vérité. C'est problème, ça y a. Ranaron, Teyala, Siana, Raocha, Misera, Ralata, Fasem,
reo ina moa tiako tenena hoe reo erim-pamoretanareo ny latsaka ny rano sy ny tariny a. C'est une grande légitimité. Jereo fotsiny tany Népal. Jereo fotsiny tany Népal. Namono olona 19 a. 7 ny finoanitrareo. 100 naratra. Fa ny riposte contre un militaire sy nataontrareo na ny manitsy ny tenenany militaire hoe finoanitrareo koa. Satria misy légitimité nareo. Rehefa nareo zany efa anatin'ny oppression, rehefa nareo zany anatin'ny zavatra tena hoe raha taloha dia miteny hoe voilà tsisy LGBT, mbola misy on est dans un état de droit, mais Madagascar c'est plus un état de droit. C'est un état des mafieux. Azonareo. Donc vous pouvez rehefa manao anareo dia ataovy. Fa ny anareo tokana. Fa rehefa amseho manaonao dia ataovy. Aza avela mitsoka sans vous remettre des tonga des cibles eo. Tsy voatery hoe 13 mai cible fa cible pour any amin'ny trano tsirairay. Atao voatriny nataony tao amin'ny Népal atao hoe nisy ny justice vena ny antsika an'ireny jeune reny tsisy ary tsy hisy tsony mihitsiny. Parce que c'est un droit. Parce que ny olona rehetrarehetra nahita ny injustice. Ny zavatra entanareo koa ny diaspora nefa mihetsika. Raha nareo no mahita ny efa manomboka miteny la jeunesse de la diaspora tanareo tsara tsy média mainstream kosa le izy fa le média aty ambadika aty. Nefa ny zavatra média enony jeunesse. Sur les réseaux sociaux, raha nareo mahita dia efa mihetsika ny génération Z, efa mihetsika raha ny jeunesse de la diaspora. Moi je vois je sais plus elle s'appelle comment cette jeune fille là, mais elle tena hoe même si elle est apolitique, elle montre ce qui se passe en Madagascar. Atondrony hoe sao amin'ny teny fahasaha. Satria mila fantatry ny fahasaha koa ny zavatra misy atsika. Ny olona manana accès à l'éducation en Madagascar comprendre ny zavatra teneniny. Ce serait bien qu'elle le fasse en malagasy aussi. Mais ny zavatra hitako malagasy dia mbola io fivavahana io. Des modiana, des asana, des hoe manatsara ny fiainana, tout est dans le paraître. Zavatra fantatra atsika hoe na famille moyenne raha tsy mahavita mihinan-kanina any Madagascar. Rehefa ianao manan-karena be ihany mahavita mihinan-kanina fa raha ianao famille moyenne tsy mihinan-kanina 3 fois par jour ianao. Ianao raha mbola mitrosa écolage. Donc na ny jeunesse rehefa manomboka mihetsika manomboka manao action sur les peu qu'ils ont, mais manao zareo. Jereo ny zavatra na vola kely ataonay raha mbola betsaka noho ny zavatra vitanay any Madagascar mbola betsaka noho ny zavatra ataon'io gouvernement io. Voilà. Ary hitanareo tsara ny gouvernement ve navita évacuation sanitaire. Ny faniry sosiny sy teny navita évacuation sanitaire an'ireo anareo. Reo zazareo mbola mbloquena raha mbola tadavina bloquena raha teny amin'ny aéroport. Tsy ny gouvernement le Kalabe molotra nameny posy dia namelona le sahita tany amin'ny Aix-en-Provence. Fa tsisy narahina izay olona maty tamin'ny resaka Ambomalazo io. Nefa io jeunesse io ka mikotoye an-jareo niaraka tamin-jareo ne. Jeunesse niaraka tamin-jareo ne le izy. Reo sa jeunesse be dia be maty rehetrarehetra reo mpiaraka amin'ny fozana janaka ny mpinamana kala fenitaina ka sy mpana ministra firifiry tao tsy olona contre an-jareo zany no maty tao amin'io Ambomalazo io fa nataon-jareo sorona. Il faut analyser les choses. Tsy olona contre an-jareo tsy opposant politique ane maty ny jareo tao vonoany jareo tao fa olona nanaraka anazy. Nefa mbola ny opposant politique no mbola niesaka hanao évacuation sanitaire. Mbola niesaka hoe mbola anampy ny opposant politique raha esaka anampy nisy fianakaviana nanotiny tambosina.
Raha ohatra hoe natao daholo ny analyzy rehetrarehetra reny hita marina. Azonareo. Tsy haiko na kobonareo. Zany natao hoe fitiavana tanindrazana. Na contranao izy na tsy contranao fa rehefa hoe aina de aina. Nareo tsy nahita ny volet iny, hein? J'en ai pas parlé aussi parce que ce sont des victimes. Fa zay raha ohatra hoe tena hoe jerenao ny toute globalité le zavatra de zay le izy. Tsy zanaky ny opposant politika mihitsy no maty tao. De mbola tsy misokatra ihany no mipaso ny foza. Tonga de ajanono raha resaka Nepal. Tsy ajanononay io fa ataonay mihinan'ny maniny. Zay itsangana. Tu as déjà vu ça venir, ouais, ireo foza, ireo ihany no... Et oui, bien sûr que j'ai déjà vu venir. Et manteneniko anareo io. Nareo ihany natao maniny maniny. Raha nareo tsy samy mihiratra tsana. Ce n'est qu'à solidaire entre nous, entre opposition. Raha ohatra hoe misy mamoniny anay de zay tena hoe solidaire, hoe tena hoe na de tsy manambola be firy ara par rapport amin'jareo. De tena hoe mifanampy. Fa nenazy ny ao anatin'ny kony raha vonoana ohatry reny, nataony sorona ohatry reny. Kombonareo ve ny tiako tenena, ny olona miaraka aminy ihany natao maniny ohatry reny. Tsy zanak'olona hoe nanenjika anazy neny zaza tao mbo malaza e. Fa zanak'olona niaraka taminy. Zay no tsy hitanareo. Donc, c'est malheureux, hein. Fa nenay une vie, pour nous en tout cas, misy lanjany. Par contre, hein, ny fiainana ny hainy vahoaka malagasy tsisy lanjany amin'le Andry Rajoelina, le Ravatomanga, Kialala Latina, Kiala Rasata, Resata mosa izy ny anarany. Ndrikala na retraretra reo ndry le bomba kilatsy ny tariny tsy asiny ajany ny hainy malagasy. Fa zay mbola manome ajany. Voyez la différence de la grandeur humaine. Misy an'izay. C'est une grandeur humaine, zay le teneniko hoe rehefa anao manao politika de mila tia olona retraretra. Il faut aimer tout le monde. Na opposant politique io na inona io. Fa ny zavatra hitantsika zao mbola ny opposant no navita ny évacuation sanitaire. Par contre, le Andry Rajoelina ny zavatra nataony de ny avion évacuation sanitaire mais nanitra quelny. Voilà. C'est tout. Juste, je vous montre, ouais. Faut bien poser les choses comme ils sont. Il faut bien analyser les choses comme ils sont. Faut bien regarder les choses dans l'ensemble. Et cas par cas. En plus, feno fomba PDP, mihitsy amonoiny zareo an'ny olona tena feno. Tena feno. Lui, il va être banni. J'ai même pas... Voilà. C'est même pas là. C'est même pas là. Alors, lui, est-ce qu'il a répondu? Ouais, c'est bon. Donc, voilà. Comme je vous dis, ça va zany. Il faut regarder dans la plus grande... voilà. Misy compte fait ireo ambonireo mitsikilo ato de manao commentaire zareo tokony efa mbloqueko le Maël io efa mbloqueko lony et io Randry je sais pas quoi io koa efa mbloqueko. Satria mantsy c'est même pas la peine que ça reste ici. Fantatrinareo hoe zako il y a une chose. Des fois je fais des systèmes pyramidales, c'est-à-dire que je regarde d'en haut
ma page, elle est... Il y a des choses que je vois pas, mais je vois tout, je parle avec tout le monde. J'étais dans cette école-là où mila mahafantatra ny olona rehetrarehetra. Mila mahafantatra ny zavatra farany ambony any, mila mahafantatra ny olona tsirairay avy. Donc, merci, hein, merci pour ça. Il y en a encore des crabes qui flottent, tout à fait. Ramta dit, et non... Voilà, j'ai pas vu les autres commentaires en haut, mais en tout cas, je bloque les gens quand il faut ça. Mais ces années, en somme, tika mila miraina. Raha tsika tsy miraina dia vitany amintsika. Zavatra fantatra tsika koa hoe ndry le andro Rajoelina na mipropre koa ny ara-vonony. Jereo tsara ripatripaka daholo satria olona tsy manana raha ianao manana confiance aminao tsy mamono olona por ohatr'ireny. Teneniko anareo zany. Na dia mafieux ngeza be farany sy farany ambony ara. Rehefa izy tena manana confiance amin'ny tenany rary izy andeha hamono olona. Satria fantany tsara mihitsy ny zany hoe valeur-na fiainana zany, valeur-ny aina zany. Fa olona tsy manana étiquette, tsy manana respect, ny olona manao ohatr'ireny. Tsy voatery mamono direct fa na mody pozina ohatr'ny teny Ambohimalaza no mofy izay mihitsy ka izay mihitsy ny fomban-drareo pozina entanareo tsara le hoe morora ankalala tiny. Io ne miteny hoe morora dia hoe meme. Fa zay ne ny fomban-drareo hoe manapozina olona dia maty. C'est tout. C'est très triste, oui. C'est Emerson. C'était pas des opposants de la patrie qui étaient morts là-bas. Nous sommes tout à fait d'accord. Ce sont des gens qui étaient avec eux, qui étaient morts là-bas. Des Fatatchnaro Sanwe, où se positionner. Moi, j'appelle à mes compatriotes malagasy de la diaspora, parce qu'on va aller le 27 faire la manifestation, de venir avec nous, de montrer notre mécontentement et de montrer notre solidarité avec le peuple malagasy. C'est ça ce que je demande. Faut un commentaire à ça, t'es n'a commentaire les petits les nanoupa, bien Cynthia. Non, je l'ai bloqué, après j'ai supprimé les coms. En même temps que je parle, en fait, je regarde tous les commentaires qui passent. Donc, Missia, Rena, ça a un problème, vraiment aussi allemand. Ratina Rowe, Manova partage une vidéo, quoi. Surtout mes lives et tout ça. Si on partage, pas trop non plus. Maximum, te partage. Ça m'a non plus, max à te. T'as les façons de partage, t'as les façons on ne te partage par personne en TikTok. Am sérieux, ça va comme tenir, oui. Nous la net, une façon, ça va te tenir, Fa, les signalements, nous m'attendons à l'algorithme miden. Donc voilà. En tout cas, merci, hein, merci. Oui, dès que tu m'as signalé, j'étais au taquet. Sniper. Donc, merci, hein, monsieur Tonarecha, ni kombambo la lava. Fatika amtsangana. Fata zania ni fusa actuel. Ouais. Refanaron tratani mangidiani. T'es opposant, on vous accueille à bras ouverts. Ça y est. Par contre, hein, pensez à votre prochain la prochaine fois que vous choisissez de suivre certains chemins. Tiganzane, ercheret nyulla, mtuviamnao, refanarum safit savatra ratsy. Ercheret une conséquence à nisavatra nataonao iny.
raha tokony hoe sy any de efa tsy tokony olona voafidy na mpanao politika tsony no mitarika fitakiana raha tena normal de vahoaka tena vahoaka mihitsy ka zany ipapapany tsy olona voafidy eritreretinareo hoe minimiser ny action amin'ny baba tena ny minimiser mihitsy ny action amin'ny baba hoe olona anankitelo fotsiny nefa tsy reo tsara ny nataony la réaction qui a été faite en face est disproportionnée de l'acte qui a été fait. Dikan'izany matahotra reo, matahotra tsika vahoaka hitsangana. Ary fantatra andrareo tsara mihitsy tsy afaka raha tsika vahoaka no miakatra. Disproportionné ne nareo hoe mieritreritra hoe vehivavy ianao Clémence je parle. Nanao manifestation miaraka amin'ny bidon jaune en toute pacifiste. En plus t'es pacifiste, hein? Pacifiste zany ianao tsy nandrora olona, tsy nanakorotana, tsy nanimba fananan'olona, tsy nanao inina. Fa nitondra amin'ny bidon jaune anao ianao te nitaky ny zoanao hoe za me ho c'est zavatra ridicule, za me ho jiro sy meo rano. Meo ny besoin fondamental ilaiko isan'andro ivelomako. C'est no service public afaka ataony un service afaka ataony un service public afaka ataony mais ataony olona élu de proximité direct. De zay mpanangatahany nefa ny réaction teo en face teo disproportionné 5 ans de sursis aingakaingana be nanaovana le jugement natao maty vono tsy fantatritsika hoe inona ny zavatra azony en plus fa ny tabaseny le herim-pamoretana zany nikapoka vehivavy lehilahy be na de mivehivavy aty ara ianao ansava police vehivavy tsy anao an'izany mihitsiny lehilahy be no namonomono anazy sy nandako anazy ianao nefa vehivavy kely mahikely ohatrin'iny fo kely tsy haiko nareo na mahita ni réaction disproportionnée an'le gouvernement. Karaha nareo mbola manaiky fa rehefa tsika rehetrarehetra no tafiakatra tsy avity an'izany tsony mihitsy reo. Je continue. Nitaraina raha tena normal de vahoaka mihitsy no raha tena hoe olona tonga saina sy mahatsiaro mazava-dehibe ny afarany ny avy ny taranany afara. Je n'attends que ça, je suis prêt pour tout. Même en mourir, je m'en fous. Que les générations futures soient libres. Tu vois, en ce moment, le bateau est en train de couler et la plupart des rats quittent le navire. Mais en fait, j'ai vraiment pas donné, j'ai vraiment pas envie de donner cet exemple, mais je vais quand même le donner. Tu vois, Ross, il tourne toujours la veste du bon côté. Il tourne toujours la veste du bon côté. Et là, ils sont que ça pue. Riva, ou les femmes en expérience politique et faillir la paix. A chamratira kanera rose. Nous manout nani vestani. Si an, efa 2 ans, ils ne font manoum katebatiana. Dictature, c'est que ça sont pas bon pour le gouvernement malagache. Ça pue. Ça tient en communauté internationale. La mise nous manarianas. Réveillez un petit manana légitimité au niveau du communauté internationale. Te manne c'est. Yua, rawocha sane, no sana, c'est nous, et nos jeunesse. Te nos anom tati. Ceux ici au plus content, en infaranambouni. C'est le moment, c'est maintenant. Rawocha non, mais tati opportunité politique. De dire na rotsara. C'est maintenant qu'ils tournent tous leur veste. La Latina, ce sera le premier rempart de l'Andratouil. Elle va s'en prendre plein la gueule. Et moi, je vais juste manger mes popcorn quand ça se fera. Refa,
Et non, nous, référons au gouvernement, la chaîne communauté internationale, il faut m'en c'est non. Les Macron, tu fais rien, mission. Andala ninja, il fallait, oui, si. Les princesse, ça casse même Kéline. Tu fais rien, mission, dans nos démonstrations. Ça va, ça n'a pas, il n'a pas intérêt, vous savez pourquoi? Parce que là, les intellectuels, c'est le gouvernement américain qui est contre lui. C'est qu'on a rené à ma coupe. Il faut vraiment faire un grand tour de passe-passe pour que ça change la donne. C'est pour ça que le déchargement, ça tourne la fesse du bon côté. Alors, comme on va là, ça, ma trave, na tsara est là, un coup, fafusa, peringan. Ça tourne la veste du bon côté. Et on a remarqué, là, vous tâtez, vous sentez. C'est, si t'es une qui bouge, vous sentez, vous voyez ou pas? Si t'es n'a pas bougé, plus avant, hein. Même pour les trucs et tout, j'étais parti, je l'ai vu, au festival, t'es à Wanawa. Fa io izy efa manomboka miditra ao anatin'le évacuation sanitaire. C'est qu'on a rien maïta. Maïta, ça sent pas bon pour les intellectuels. Ça pue. Ça fouette même. Rien à remettre. En fait, il faut regarder. Ils vont prendre un an. M'lailou des traman, puis putain, c'est nécessaire ici. Enfin, nous là, tu maïta les ici, hein. Femme là, je suis en train de regarder comment renverser un gouvernement et comment ça va se passer. Tu gars ça là, c'est quoi de minana popcorn. Fa what ça nul là. Miaraka tamny, efa manomboka tsy miaraka aminy ary efa manomboka maka position. Fa si teny io raha hitanareo efa maka position. Position ana futur président no position fit si teny am'izao. Raha tianareo hita, raha tianareo fantatra. Miaraka taminy zareo ne izy taloha e. Tamreny ambomalaza reny izy mbola tsy nesike. Zahako mbola resaka taminy pastuléara jereo fa. Io ambomalaza io fanirison na fantatra an'le izy hein. Raha hoe mpanao politika no resantsika. Elle a bien flairé la chose. Pour une 777 hein, c'est la cerise sur le gâteau. Ça c'est quelque chose qui n'a pas été attendu. Donc, c'est le moment. C'est le moment de se, Ranarawa, son des manifestations des yatsite, tsangana des, na des fat kelinara. Mais à la cambrique, t'es n'en connais pas route na les andrasuelua, des routes na kala la latina, des routes na taolu, ça upi pata wana ruisa chia, ils sont de tous les côtés. Et ne sont pas soutenus par la communauté internationale. Il ne sera pas soutenu par la France. La France a dit qu'elle non fait ça. Elle dit qu'elle est américaine. Nefa, affaire américaine, nous, ça tient, Nietzsche, une 777, contre un Israël. Ils sont grand alliés en Israël, amso. C'est l'américaine. Ça, c'est le jeu de pouvoir. Il faut des têtes tombées, il faut des têtes coupées, il faut tout ça. Ah, mais nous, les gens, ils vont, ouais, tu vis dans la rue, ça, non, franchement, c'est tout bénéf pour la jeunesse malakas, c'est tout bénéf pour la génération Z. C'est le moment du 25 UA, même à fond, même je sais pas quoi, je sais pas quand. Quand il faudra se lever, levez-vous. Satria disty l'autre, le fitiavam-bola be le tsy manome miety ny vahoaka no nampilany maniny anazy io affaire aboina 777 io. Le retraite voilà, j'ai dit laisse tomber. Ça c'est la cerise sur le gâteau, c'est là où il faut bouger. Je connais très bien et je l'admire car comme tu dis, lui il sait, il connaît, il a de l'expérience, il sait très bien que le bateau il va couler. Il a de l'expérience le mec hein. Ah oui oui oui. C'est pas, j'apprécie personnellement aussi, hein. Mais
j'apprécie aussi zay teneniko anareo zay hoe rehefa fatany kobony io rehefa miodina mangidingidy zay tena efa miobina maimbo tay mihitsiny a ny gouvernement Léandre Rajoelina kobony io ça tourne pas autre fotsiny io zavatra io. Ah, je ne suis pas vraiment intelligent que nos dirigeants ni qui que ce soit, mais je fais mes propres investigations, je sais tout. Ah, c'est bien. Il faut. Après, ne te sous-estime pas. Peut-être que tu es beaucoup plus intelligent qu'eux, mais tu te sous-estimes, tu vois. Faut jamais se sous-estimer sur les choses. Donc, voilà. Non, mais moi, je sais, je mange mes pop-corn, je regarde, j'ai tout, ça pue. Il y a cette cerise sur le gâteau. Et c'est bien parce que Fanny Rsou, elle comprend bien les choses. Tu vois, elle comprend très très bien les choses. Qui est en train de se passer, qui est en train de se tramer en toute douceur. Et en fait, tika, mieritreritra hoe tika mbola anatin'ity satria tika nivahoaka malagasy surtout. Nefa tika efa manomboka manangarangarana ihany le hazavana fa mila mijapy. Mila mijapy. Mila mijapy, c'est le moment. Satria hoe soronandrareo efa vita andrareo daholo a. Coupenareo hoe jusqu'au 28 ni Illuminati nzanabe surtout c'est le truc du 3 6 6 6 9 9 9 Coupenareo. Mais c'est le moment. Efa idy tsirairay daholo nakialarina zao efa nitsokana vira. Sady nouvelle lune en vierge androany. Et micmic efa tapitra donc Radomela tsy ok tsony. Non mais il a, tu sais, les 33 morts, 33e degré. Tu vois cette chose-là, ça va pas le sauver. C'est ça qui ny Illuminati rehetrarehetra nanao daholo na ny tany ihany samy nanao sorina daholo. Raha nareo remarque, Seconde Guerre mondiale, ça a commencé le 4 septembre. En fait, ça a commencé le 2. Enfin, le 4 septembre, nous nanomboka l'attaque. C'est parti en Pologne. Donc, ça pue. C'est que du 28. Et nous, on a choisi moi, j'ai choisi une bonne date le 27. Il choisir la date. Il faut bien choisir la date. Et c'est pas pour rien que j'ai choisi le 20. Au final, c'est même pas je choisis. Moi, je voulais le 20, on te passe. Mais c'est le destin qui a dit, il faut que ce soit le 27. Ça dit, nisy problème administratif intelligent be ianao ary mahafinaritra mihaino anao fa mba ho haino kokoa ianao amin'ny manaraka drama mba tsy miteny que si familay ianao mba manan-drama azafady. Tu sais quoi, je vais pas te crier dessus. Je vais même pas te dire, hein, mais ouais, je prends note ce que tu me dis. Voilà. Tic-tac. Oui, ça l'a payé. Ouais, moi, je regarde et tout, je me dis, ouh, ça va être chaud. Hay calor, hay calor. Es caliente. Merci beaucoup, Cynthia. C'est juste cette inspiration que tu donnes avec ces vérités tranchantes qui nous poussent, qui nous donnent espoir. Force à toi, force à nous. J'ai une communauté et on va commencer ce qu'on doit faire là. Faites ce qu'il faut. Et dis-toi que tu fais partie de ces gens-là qui vont changer le paysage de Madagascar. Tu fais partie de ces gens-là qui va poser la première pierre solide. Parce que en fait, le fait de renverser Léandre Rajoelina, c'est pas que renverser Léandre Rajoelina, c'est renverser tout un système. Tout un système de mafieux depuis la colonisation. C'est ça qui en est. C'est pas que Anne, hein, mais voilà. Fanny, c'est la crème de la crème, pour ainsi dire, comme une déesse prédicateur.
Elle est bonne. Elle est bonne, Fanir Sou. Franchement, tu vois, elle a des bons dossiers. Malgré le fait que il s'est passé en interne certaines choses qui ont voulu la dégager et tout ça, elle a su tenir bon, Fanir Sou. Et elle est là, elle est debout. Et c'est ça en fait qu'on veut, des gens qui sont debout pour le pays, qui mettent de côté leur propre ego. Parce qu'on a tous une certaine ego. Quand on se met au devant de la scène, on est égocentrique. Donc, on a tous mis de côté nos égos pour se battre pour la patrie. Et ça, c'est quelque chose de grand. Si vous l'arrêtez, savoir mettre de côté cet ego-là. Elle le fait. Elle le fait très bien, Fanir Sou. Et d'ailleurs, Pactol, Fanir Sou, Joachim, je parle... Resserrez vraiment mon camarade Sakako, hein. Tu sais, tout ce monde-là, il y a Joachim, il y a qui aussi? Génération Z, Falsou, Fayana. C'est cette génération-là qui se mobilise aussi. On a oublié aussi la génération Z de la diaspora, qui miadiad, et la génération Z de Madagascar, qui ose aussi, c'est déjà ce le fait. C'est pas naraka. Tapez génération Z, vous verrez. Et on fait, et on commence, et on agrandit, on s'agrandit. À un moment donné, ils vont pas tous nous arrêter. Nous stopper. Parce qu'il y a déjà, on a réussi à mettre de côté nos égos. Un système pourri qui oppresse les pauvres et donne toujours plus de pouvoir aux riches. Eh ben, il faut commencer à édifier une certaine pierre. Pierre de la justice. Une pierre pour renverser tout ce système-là. Voilà. Non, bon, les amis, merci de m'avoir suivi. 94 nous n'y est, non? Nanaraka. En tout cas, Coste, continue sur ta lancée. Mobilise ta communauté. Il faut qu'on bouge. C'est le moment. Mobilisez-vous tous un par un. Soyez solitaires. Mettez de côté l'écho. Réveillez une mission présidentielle là. Ça me va comme Tom Meet Chatawola. Façon dit qu'il faut qu'on fasse bloc et il faut qu'on soit unis. Il me montre des trucs. J'aurais aimé m'entretenir en privé avec toi. Pour du solide, du béton, pour anticiper et ne pas se faire écraser, si possible, un de ces jours. Avec plaisir. Cynthia Ranji, ça c'est mon messenger. Et en fait, tu vois le numéro de téléphone que je mets sur mon Facebook, là. Envoie-moi un petit texto. Il faut que je débloque. Il faut que je commence à débloquer. Tu sais, le numéro... il faut que je commence à le charger aussi. Numéro de téléphone là sur Facebook, hein. Tu m'envoies un texto, ce Messenger, ou bien un truc et tout, et je vais prendre. Après, il y aura beaucoup de spam, mais je prends le temps et tout, tu me dis, c'est cost, etc. Et voilà. Ou ajoute-moi sur Messenger. Cynthia Ranji. Tu sais là, j'étais brune à l'époque, hein. Donc ma photo de profil, c'est quand je suis brune. Oui, tu as tout à fait raison, je t'admire beaucoup. Coucou Nadia, cœur sur toi. Nadia Rassafi, Tcha. Donc voilà, j'espère que vous avez suivi. Vous avez compris qu'on n'est plus dans la situation où on n'est plus dans cette situation-là. La communauté internationale est avec nous parce qu'il ne soutient plus. Les vêtements nous soutiennent l'internationalité. On peut bouger. Vous voyez ou pas? La France ne peut rien faire avec l'histoire du Boeing 777. La France ne peut rien faire. Merci, on se reverra peut-être à la fin de tout ça. J'espère qu'il y aura un nouvel ère. Et j'espère que on va go straight.
C'est le moment, vous, jeunesse, si vous voulez une carrière politique, c'est le moment de tchapper. C'est le moment. Si vous voulez changer le pays, c'est le moment de tchapper. Et n'oubliez pas qu'être politicien, c'est aimer les gens. C'est-à-dire les aimer inconditionnellement. C'est pas, oui, hein, non. C'est pas ton propre intérêt qu'il faut que tu donnes, que tu prennes. Mais il faut que tu donnes le moyen de faire sortir tes compatriotes de là où ils sont, de les aider, de les accompagner. Ça, c'est la vocation d'une vraie personne politique. Donc, ça y est. Très bonne journée. Bon courage, Taon. Je vous embrasse fort.